Veritsika hotoizantsika raha manana koa ny fanadidiny amikasika izay fitokanana ny kanja maki izay. Rehetrarehetra dia voasokatra soa tsara ny takela-bato anokanantsika an'izao kianja manara-penitra izao ka nisokatra eto amin'ity takela-bato ity dia hoe ce temple de rugby Kianja Maki a été inauguré ce samedi 15 décembre 2012 par son excellence monsieur Ange Irina Ratuella, président de la transition, en présence de M. Marcel Rapoutmalala, président de la Fédération malgache de rugby. Anomkan matcha, ikatkan joueur rututa, ukatsika eto zay manamako an'ireto mpilalao baolina ireto, baolina lavalava amin'ny mareare amin'ny Madagasikara anareo dia inona no azo atao? Betsaka taminareo no mitafatafa sy nifandinika tamiko hoe mba jereo zay président dia tonga etoamijery anareo zalahy. Misi ukianya tuktanya Misi miyan twenya ndalambe